Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny tsara tamin'ny zanabolana tamin'ny tia mahazo vanatra ny oram-baratra rehefa nitoetra zay tamin'ny tapakandro arivo teo zany ho an'ny tany atsinany Madagasikara ho an'ilany atsinany avoantany ary tombanana itoy mandramarainy izay rotsakoran'izay ka manoloan'izay dia manan-kera araka zany fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana amin'ireo faritra na distrikta izay voatonona manaraka reto toy ny tapany atsimo amin'ny faritra Analamanga, ny distrikta Nosy-Bianala, ny any Marilambo ifanadiana, eo ihany koa ho an'ny ilany atsinanany faritry Vakinakaratra, Moronmania, Matsatambony ary ny faritry Vadivavy sy Fitovinany ka manoloana izany dia ahitana hatrany ponina anaraka ny toromarika izay mety manapana isa tompony isorohana ny mety ho teraka izany toy ny fiakaran'ny rano izany koa ny fitsahan'ny tany ny mety ho fatapahany lalana manoloan'izay fiakaran'ny rano izay ny mahakasikasika an'iny fa ny telo andro avy dia mbola mahazo vana tanteraka ny oram-baratra ka ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina dia mbola isy ny orana tamividaona mety ho ray kotroko ny morotiraka atsinanany Madagasikara iny any amin'ny tiany maro antsetraka hatrany vohipeno ano ny andrasana an'izay orana tamividaona mety ho ray kotroko izay vao maraina mety mbola ahitana tamividaona ihany koa ho an'ny avoatany ny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara ny ambiny moa dia maina ho an'ny rapitso tolakandro misy hatrany orana tamividaona mety ho ray kotroka saika manerana ny nosy akoatry ny tapany atsimo Madagasikara toy ny any amin'ny faritra Andohy sy ny faritra Anosy ny distrikta Nampania izay zany no tombanana ho maina amin'izay rapitso tolakandro izay raha ny maripana andrasana amin'ny andron'ny rapitso dia 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ary 9 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana ny any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara kosa no misy mafana indrindra izay mety mahatratra 30 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay rapitso izay ho an'ny andron'ny zoma kosa indray dia mbola andrasana hatrany oram-baratra saika amina faritra maro akoatry ny morotsiraka ny faritry Boeny sy Melaka ary faritra Andohy sy ny any amin'ny faritra Anosy izay koa ny faritra atsimo atsinanana izay mety ho maimaina amin'izay andron'ny zoma izay ny ambiny moa dia miandry orana tamividaona mety ho ray kotroka raha ny maripana voavinavina dia miakatra hatramin'ny 30 degré celsius ny avoatany indrindra ho an'ny faritry Vakinakaratra ho an'ny morotsiraka kosa indray dia mafana hatrany aloha ny andro ary somary mikisaka any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa nefa ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Boeny izay mahatratra 5 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andron'ny zoma izay ho an'ny sabotsy dia mbola ao anaty orana tanteraka hatrany aloha ny tapakandro ariva saika manerana ny Anosy akoatry ny tendrony atsimon'ny Madagasikara izay tombanana maina hatrany ny andro raha ny maripana andrasana amin'izay andro sabotsy izay tapiakatra hatramin'ny 30 degré celsius hatrany ny maripana ho an'ny avoatany Vakinakaratra Matsiatra ambony izay no mety ahitana an'izay 30 degré celsius izay ny maripana kosa ho an'ny morotsiraka dia tsy izay misy ny fivana goavana andrasana mahakasika izay satria dia saika mahery ny araiky amin'ny 30 degré celsius avokoa ny maripana amin'ny kapobeny amin'izay andron'ny sabotsy izay hatrany dia izay ny mety ho tamin'ny tian'io tia ary raha fiziray fotoana manaraka veloma toa